raha ny aiky mifisian'ireo fikasana hitarika amin'ny miaramila legioma ireo izy ireo tany amboalohany a dia nanday izy rehefa natao famitorana teo anatrehan'ny mpitsara papanoa mikasika ireo manamboninaahitra roa eo anivon'ny tafika dia marina tokoa fa nentina teto anatrehan'ny fampanoavana izy ireo omaly fa 7 ny volana novambra 2024 sy 2025 ny fiampangahana azy ireo dia fanoitohinana ny filaminam-bahoaka sy fanakorontanana mialohan'ny fifidianana tamin'ny alalan'ny fikasana hitarika faly miarahaba isika rehetra mpanaraka sy tapaka ny watadagasy ny tenako androany isika dia nderesadresaka mahakasika ny hetsika izay ataon'ireo vonatra kandida amin'ny fitakinana rariny sy ny hitsiny mba hisiny valim-pifidianana madio sy mangarahara ary tsy misy hosoka na ny kely aza araka ny fitakina izy ireo hatrany fa milohan'izay dia azadiny ny manao commentaire amban'ity vidéo ity mba ahafahana mandravona andrenhevitra ny rehetrarehetra reny anaovantsika vidéo manaraka eo ary azadiny torak zany ihany koa ny milaiky vidéontsika azadiny hatrany moa ny miabony amin'ny sainantsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay refa nisisy tonga tabatagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampiandela isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndawary araka hitantsika moa dia efa maro ny fangatahana sy fanambarana izay niely tatao anatin'ny Facebook izay ary isany tamin'izany nanao fangatahana zany ireo ray aman-dreny ara-drazana izay naneho ny heviny moa ireto farany nilaza moa izy ireo tamin'ny 28 novambra lasa teo voalaza ao anatin'ny fanambarana tsy anay katram farany izy ireo ny hitondrany vahiny ny firenena izay moa zany fanohan-kevitra ny reto ray aman-dreny ara-drazana reto osetrin'izay fanambarana zay hatrany moa dia tonga teny amin'ny ACC ireo ray aman-dreny ara-drazana tamin'ny androandroany ity izay nanatitra ny taratasy fangatahana izy ireo zay moa ny antombian'izy ireo teny amin'ny ACC ka nahitana vondron'olona maromaro izay nivorivory teo anatrehan'ny ACC tamin'ity androandroany ity manoloana izany nefa dia efa tazana sahady ireo mpitandro filaminana maromaro izay nisakandalana azy ireto ny resaka ACC ihany moa isika raha ny angom-baovao hazo amin'ny latsinainy 4 desambra ho avy izao ny hamohana ACC izany voka-pifidianana ofisialy izany araka izany ara dia hita tazana fa miazakazaka ny toedra raha amin'izany famoahana n'izany voka-pifidianana izany mbola hosetry ny fanehoan-kevitra hatrany moa dia rehefa avy teny tamin'ny ACC ireo ray aman-dreny ara-drazana amin'ny tsy fanekeny izany voka-pifidianana izany dia nihazo any ambassade de France moa izy ireo nanohy izany fangatahana izy ireo izany hatrany mbola ao anatin'ny fitadiavam-baholana sy ny marimaritra mahakasika an'ity fifidianana ity hatrany moa dia tonga teny amin'ny vondrona européenne ireo vondrona kandida tamin'ny omaly fampiresaka ny mahakasika ny marimaritra raisana sy ny izay mety ho vaholana mba hialana amin'izao crise lava politique izao mahakasika an'izay fiviriny ireo vondrona kandida izay hatrany moa dia tazana tamin'izany fivirina izany koa ny kandida sy teny Randriana Solony Aiko izay niara-dita amin'ny reto vondrona kandida reto hatrany moa ny lehilahy ka niara-ny fampidinidinika ary ao anatin'ny fitadiavam-baholana maharitra mba hirosoana amin'ny tanitandalana sy ny demokrasia ny antom-pijoroan'ny reto vondrona kandida reto moa araka nambaran'izy ireo hatrany fa manomboka izao kosa ho izy ireo dia miseho amin'ny endriny hafa indray ny tolona fa tsy ohatra ny tolona izay mahazatra tamin'ny hitantsika reny nandritra izay fivirina izay hatrany moa dia tazana ny hodihody teny ankorondrano ireo mpitandro filaminana izay manaradiany reto vondrona kandida reto hatrany moa antony mampiotodina reto mpitandro filaminana reto satria araka hitantsika reny moa ny mpitandro filaminana raha teo isany manao intervention foana à chaque fois ny vondrona kandida rehefa mihetsika kely araka izany ara dia andrasantsika izay valiny fivirina ireo vondrona kandida niaraka tamin'ny vondrona européenne zay ka manantenda fa ho isy fiovana lehibe aorian'izay hita androany tao amin'ny pejiny radio mangarahara fa miazakazaka tena miazakazaka tokoa ny toedra raha satria nanao fanambarana moa ny ACC fa tsy maintsy ho avoaka amin'ny 2 desambra izao ny voka-pifidianana ofisialy raha toaka tokony ho amin'ny 4 novambra izany araka ny nambaran'izy ireo araka izany ara dia eto ampiandrasana izay valim-pifidianana ofisialy ho avoaka ny ACC zay isika malagasy rehetra amin'izao fotoana izao enganeka tena tsy ho isy tsony ny crise politika ary mivavaka mafy mba fona tanteraka ny savorovoro sy ny lonilony etsiro mandritra ny izany famoahany ACC ny voka-pifidianana ofisialy izany dia ho atao eny ambohidahy amin'ny folora maraina ny lanonana tsy ahivina moa fa nilaza ity androm-panjakana rafitra fitsarana faratampony ity taorian'ny vokatra vonjimaika izay navoakany seny fa mialohany latsinainy 4 desambra izao no mety hamoahany voka-pifidianana ofisialy araka nambaran'izy ireo hatrany ka izao ny daty tapaka fa 1 desambra izao tompoko lasy tompoko vavy azanikoatrelo no makasika an'ity vidéontsika ity ka manasatsika rehetra hanao commentaire amban'ity vidéontsika ity mba ahafahana mandravona andrenhevitra rehetra eny hanaovantsika vidéo manaraka eo manasareo ihany koa lekeny vidéontsika ary manasareo antanandro hatrany hiabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefana misy tonga tapatagasy tompoko lasy tompoko vavy mangasitraka dia mbarary soa
agnaty fô ragno mbola hely ziskatsika jiobe mitiavako anao tsy mio omeka me mitô zazanyanao tsiny falovy aminao zao tsiany fa mahery fitiavagna atolotro anao tany hesa atolotro anao ty foko maleva atolotro anao kasamiagnatsy izaho tsy agny fa mahery fitiavako anao kazatao adala zaho tsy agny J'étais